Vavaka sitraka mideranao zahay Andriamanitra mety fahasoavanao mankasitraka anao zahay noho ny amin'ny zanakao Jesosy Kristy zay nomena anay tokoa, zay natolotra ho mpamonjy anay, zay natolotra ho avitra noho ny fahotanay. Amizay zahay dia afatahotra, amizay zahay dia tsy manana fanahiana foana zahay fa mila manatona ny zanakao Jesosy Kristy zahay mba handray fanavotana, mba handray hery, mba handray ny mazava, mba handray ny fiainana manontolo sy ny ara-tena ihany fa ny ara-panahy koa. Ny fiainana manontolo inona moa sy raisinay amin'ny zanakao, ny raisinay daholo zany teo amin'ny batisa masina, atolotra ho isam-potoana koa amin'ny teny sy sakramenta. Ankehitriny zao zahay efa nandray ny teninao masina zahay, misaotra Tompo, mankasitraky zahay fa ny teninao dia teninaina, ny teninao no mahavelona ka dia marina tokoa zay nambaranao fa sy ny mofo ihany no mahavelona ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ho ankehitriny zao zahay dia mangataky zahay mba hiteny aminay ny zanakao Jesosy ary mba horenesinay ny teny ka dia omeo ny fanahinao masina zahay mba hazahoanay mandray sara zay lazainy Jesosy, zay ambarany Jesosy, zay atolotry Jesosy anay. Da io ty fiangonana ity, da io ny tsiraray avy na ny kely na ny lehibe, ao koa amin'ny tanora. Anao Tompo izy rehetra sy misy ty anao dia mangataky ny fitahianao zahay ara-tena sy ara-panahy ho any rehetrarehetra. Manana hetaheta koa ny tsirairay zay tonga eto ny Tompo, ao ny isa-tokantrano, ao ny isam-baravarana sy ary-mitovy zahay, kanefa na dia sy ary-mitovy aza ny hetahetanay sy ny zavatra zay iriny fonay dia mila anao Jesosy zahay, mila ny zanakao Jesosy Kristy zahay mba hamonjy anay, mba hanafaka anay, mba hitondra anay eo amin'ny fiadanana tokoa. Henoy ary ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Araka ny fanambara teo Tompoko talohan'ny vaky-teny masina dia androany no alahady fahavalo zay manaraka ny Trinité masina. Koa ny tenin'Andriamanitra zay anjara sika ihany koa amizao dia raha sika mahita izany ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy. Araka ny Matthieu fahafito andiny faharoa amby folo ka hatramin'ny andiny fahaefatra amby folo. Matthieu fahafito manomboka amin'ny andiny faharoa amby folo ka hatramin'ny andiny fahaefatra amby folo. Rehefa iaraha mahita dia mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho am'izany na inona tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka zany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira ny vavahady eto ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa eto ny vavahady ary tery ny lalana zay makany amin'ny fiainana ka visy no mahita azy. Riray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sika sy Jesosy Kristy Tompo. Rehefa vakina sy kelikely isan'andro ny filazantsara masina araka ny Matthieu ohatra anankiray am'izay boky mety ho vakina zany Tompo. Dia ao indrindra no andrenesatsika toroteny indimy mietoana zay nataony Jesosy Kristy Tomposika. Ny voalohany am'ireo dia izay atao hoe toroteny teny an-tendrombohitra. Zany dia ao amin'ny toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito amin'ny filazantsara araka ny Matthieu. Ny teny zay anjarasika am'izao dia isan'ny toroteny zay nataony Jesosy Kristy Tomposika teny an-tendrombohitra. Azo
ambara ary fa ny fo mitepony ty teny zay anjarasika ity dia ilay teny zay mialoha azy. Mialoha kely zany, eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 110. Fa manondro indrindra ny atao hoe fiainam-bavaka izany eo amin'ny fanarahasika ny Jesosy eo amin'ny fiainasika andavanandro. Fa ny fiainam-bavaka dia fiarahamonina amin'ny Jesosy Tompo Andriamanitra. Fiarahamonina amin'Andriamanitra mihitsy ny fiainam-bavaka. Ao amin'ny fotom-pianarana kely zay isan'ny fanekepnosika moa dia andrenesana any Lutera zay mametra-panontaniana lehibe manao hoe inona no antony nanaovan'Andriamanitra ny olona fa izy tenany no manome valiteny toy izao ny mba ho zanany mano azy ka ho sambatra mandrakizay no naharian'Andriamanitra ny olona. Ho satria no harian'Andriamanitra mba ho zanany mano azy ny olombelona dia Jesosy Kristy tenany no resika eo amin'ny teny mialoha voalaza teo manao hoe mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Matteo 7:7 misy an'izany toko. Fa izy Jesosy tenany zay miteny toy izany dia sy hafa fa Andriamanitra amintsika. Izy no Immanuela voalaza ao amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia. Fa ny lehilahy natao hoe Jaona mpanao batisa izy io dia inona fa notarihiny fanahy masiny izy ka indray andro dia tafaraka tamin'ny roalahy zay isan'ny mpianany. Nahitany Jesosy nisangasangana teny amoron-dranomasina Jaona ka nanondro an Jesosy tamin'ny rasatanana nanao hoe ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra. No ny nahare zany izy roalahy dia nanaraka an Jesosy avy aoriana. Fa Jesosy Kristy niherika ka nahita azy roalahy nanaraka ary nanao taminy hoe inona ny tadiavinareo. Fa izy roalahy namaly hoe mpampianatro aiza ianao no mitoetra. Fa Jesosy namaly hoe avia fa ho hitanareo. Jesosy namoha varavarana azy roalahy ka nampiatrano azy androk'izay. Ao amin'ny Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay tsy misy kilema nefa nivesatra ny kilema sika, nitondra ny otako, nitondra ny otanao, nivesatra azy tamin'ny tenany. Ao aminy no ampiavanana ny olombelona amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jesosy no ananasika fahafahana hangataka mba hahazo isika. Ao amin'ny Jesosy no amelana ansika hitady mba hahita isika. Ao amin'ny Jesosy no amelana ansika, amelana ahy, amelana anao, amelana ansika tsirairay handondona mba ho vohana isika. Jesosy no akaiky ansika indrindra. Izy no ilay azo lazana hoe voisin-sika. Jesosy no ilay olona ao ambadika. Izy no ao amin'ny efitrano anankiray zay ara-panahy moa zany. Sisy elanelana aminsika. Izay manaiky ho dondonsika tokoa amin'ny vavaka zay ataosika. Amin'ny zavatra rehetra ane zany, fa sy mba misy fepetra na de kely akory azy.
amy zavatra rehetra dia Jesosy no ilay tokana zay manaiky ho dondonsika na amin'ny andro na amin'ny alina na amin'ny maraina na amin'ny atoandro na amin'ny hariva zany fa ny fiarahamonina amy Jesosy toy zany no manavotra ny fiarahamonin'olombelona samy olombelona ka singanina manokana am'izany ny fiarahamoniny eo amin'ny samy kristianina. Matetika tompoko dia azo lazaina angamba sy miteny tafahoatra raha miteny an'izao. Matetika dia azo lazaina fa eo am-pialanaina ihany ny fiarahamonin'olombelona noho ny ota noho ny fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny sy lazaina sony ny vonoana isan'andro ny faritra maro anio am'izao. Ary raha mandre na mihaino ny vaovao sika na amin'ny fahitalavitra na amin'ny gazety dia saiky manambara manefa mila sy ho azo iainana sony ny fiarahamonin'olombelona. Tokana no mamelona ny fiarahamonisika, tokana no manome aina azy, tokana no mamonjy azy dia ny fiarahamonina am' Jesosy Kristy tenany. Fa ny fikendren'olombelona tsirairay moa amy mahampanota azy dia izay heveriny ho soa ho any tenany samy rery ihany. Ka iza moa no afaka am'izany isika tompoko samy mpanota hoy ny soratra masina zay sy mandainga. Azonao dinihina momba an'izany ny Salamo 420, azonao vakina rehefa tonga any an-trano anao tompoko. Fa izany fitiavan-tenany olombelona mpanota zany dia avotany fiarahamonina am' Jesosy ka tonga mpanompony soa ho any hafa zany. Ilay fitiavan-tena zay rasy moa rehefa avotany Jesosy zany dia lasa mpanompony hafa, mpanompony soa ho any hafa. Fa izay atao hoe lalany fitiava-kely na lalany faharasia-panahy noho ny fanatona Jesosy asika sy noho ny fanatona sika azy. Fa ny fanatona Jesosy asika no azao asika manatona azy. Izany lalany fitiava-kely zany, zany lalany fitiava-tena zany, zany lalany faharasia-panahy zany manjary lalàm-baovao, lalàm-baovaony fahasara-panahy. Izay ilazana azy eto dia ny fisipoka volamena, zay ny lazany mpandinika azy eo amin'ny Jiosy zany na eo amin'ny Hebreo Israelita. Lalàna na fisipoka volamena. Fa manao ahoana ary zany lalany fahasara-panahy zany azosika zirena amin'ny natiora no harin'Andriamanitra zany. Tahaka ny rano zany. Ny rano sy mba mitady zavatra ho any tenany fa ho an'ny hafa hiany. Ny hafa ny mila azy fa sy ny tenany mila ny tenany. Ny hazo koa dia tahaka an'izany, sy mba misy hazo mamoho any tenany fa mamoho any hafa izy. Tahaka an'izany koa ny masoandro dia mamirapiratra sy ho any tenany fa ho any hafa izy. Santionany am'izay toroina ho feheziny lalany fahasara-panahy zany. Ny mpandinika maro dia milaza fa amy zava-boary rehetra dia roa ihany ny tena azo lazaina hoe mitanondrika amy tenany ao izy, mihevitra sy mihevitra afa-tsy ny amy tenany noho ny ota dia ny olombelona sy ny anjely. Fa ny anjely sisa zay ao an-danitra dia efa nafahana tam'izany moa. Fa izay atao hoe devoly na demony dia sy hafa zany fa anjely zay lasaka tamina anjely azy, nanota nanao zay sy nifanaraka tamy sitrapon'Andriamanitra, ka dia potraka indrindra izy ireo. Ka dia ny fanatonan Jesosy asika zay zao asika manatona azy dia manjary lalàm-baovao isika, lalany fahasaram-panahy, ary dia zany ny tena zava-dehibe tokoa. Hoy Jesosy momba izany: na inona tianareo hataon'ny olona aminareo
misy zavatra tiako hataon'ny olona amiko zany na inona zany dia no zava-dehibe dia aoka zaho no hanao azy voalohany aman'olona dia mba hataovy aminy kosa hoy Jesosy tahaka izay fa izany no lalàna sy mpaminany averina kely zany koa am'izany na inona tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba hataovy aminy kosa tahaka izany fa izany no lalàna sy mpaminany sy zavatra mandeha ho azy moa nefa zany misy ady lehibe am'izany zay atao zay atrehina sy ady zay ataon'ny olona amin'ny olo-kafa nefa zany tompo fa ady ataon'ny olona amin'ny tenany ihany noho ny heriny finoana avy amin'ny fanahy masina io gn'ady lehibe matetiky dia heverina hoe ady lehibe ny ady atao aman'olona zay mety hoe matanjaka noho ny tena moa na mety hoe mirongo fiadiana be lavitra noho ny tena fa misy ady anankiray matanjaka kokoa noho izany ady ara-panahy dia zao ady ataon'ny olona amin'ny tenany ihany vavahady tery zany vavahady ety zany tery na ety satria misy olo-kafa misofokao misy olo-kafa misakana ny tsy hidirasika mivaravarana misy olo-kafa izany olo-kafa izany dia ny tenany olona ihany ene zany tompo sy olo-kafa hoe olo-kafa fa ny tenany olona ihany io olo-kafa zay misakana ny hidirany amin'ny vavahady ny fanjakan'Andriamanitra io inona zany ny fahazarany zany zavatra zay sy foiny zany ny voninany angamba zany ny hampopony angamba zany ny fahazarany isan-karazany zany eny ny fisaisainana zay fananjaka ela be na mety ihany koa zay heverina hoe tombosoa zany rehetra zany de mety misakana ny olona sy hidirany olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra mila misisika tompoko mila miady amin'ny tenako ihany ny tenako fa izany no tafika masina fototra sady voalohany ny tafika masina dia raha sika mahalala fa fitoriana ny filazantsara am'izay sy mbola nandre azy kanefa na dia am'izay fanandre aza dia zao ny mitory amin'ny olona no hainy fa ny miady amin'ny tenany manohitra ny tenany am'izay sy mety dia sy hainy zany io ny tafika masina voalohany dia ady atao amin'ny tena fanoherana ny sitrapon'ny tena mba hamatarana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra iza moa no afaka am'izany ny mpanota sy misy afaka am'izany ny tompo koa dia ambara tompoko fa mila fahafahana isika ao amin'i Jesosy ny ilay mitondra fahafahana ho asika ny fahafahana dia sy hoe sady afaka miditra amin'ny vavahady ety makany amin'ny fiainana no afaka miditra ihany koa amin'ny vavahady malalaka makany amin'ny fahaverezana zany ve no atao hoe fahafahana sy atoko sy zay ny tena fahafahana ny tena fahafahana dia fisafidianana ny lalatery ihany noho ny finoana zay ihany ny afaka zay fisafidianana ny lalatery ihany noho ny finoana zay ny safidy afaka fa ny lalantery no lalany hazo fizaliana ny lalany hazo fizaliana no lalam-pandresena ny lalam-pandresena no lalan'i Jesosy koa raha ty hanaraka an'i Jesosy ny tenako raha ty hanaraka an'i Jesosy isika sy rairay dia zao araho ny lalatery midira amin'ny vavahady ety fa io vavahady ety io no lalan'i Jesosy ny vavahady malalaka ny lalana malalaka lalany be sy ny maro ihany zay fa sy lalan'i Jesosy ka na dia lazaina aza hoe feon'ny vahoaka feon'Andriamanitra satria be anisany mandeha amin'ny lala malalaka dia zao aza makany tompoko aza makany fa ny lalan'i Jesosy dia ny lalatery ny lalan'i Jesosy dia io ny lalam-pandresena atao amin'ny alalany ady atao amin'ny tena zany ady atao amin'ny tena zany dia ady ara-panahy lavitrezaka zany mila atao sanandro voninahitra ny
ho n'Andriamanitra raisy karampanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.